Mbola mamerina indray ny fiarahabanantsika eto an-tokantrano tonga amin'ny fotoana izay azontsika miroso amin'ny fampianarana antsika. Larana telo amby roapolo ny fampianarantsika indray ny amin'ny teny io ity. Miarabantsika rehetra an-tokantrano izay manaraka sy manjo ny fampianarana. Ny lohateny fampianarantsika indray dia hoe ahoana moa no mahamarina an'ilay anarana hoe Yahosoa. No raha fanaporo fon'Andriamanitra indray tsika fanamafisana ny efa nisy hatramin'izay ary ten'Andriamanitra ve izy dia mbola fanamafisana ihany koa zany anefa famerenana amintsika fa tena marina ary tsindriana mafy mba marina anazy izay anarana Yahosoa zany. Tena tsindriana ary tena izigizinina mihitsy ny hoe tena izay ny famariana noho ny amin'izao antony resantsika izao indray dia araka mbola ny tenin'ny mpaminany eny. Falibetsika tafoana indray amin'izao fampianarana larana fahatelo amby roapolo izao fiarahantsika indray miaraka amin'izay ady ianao ankehitriny tenako ihany koa dia mandroso tokantrano am-pifaliana raha soatsiketa samotainao soa zany. Averina ny lohateny hoe ahoana moa no mahamarina an'io anarana hoe Yahosoa io. Tsy dia lava fa tsotra kely ary ten'Andriamanitra ve izy amafisina kely koa zay satria efa nampianarina teo amin'ny larana faharoa amby roapolo n'Andriamanitra anazy fa tsindriana kely hoporofona hatrany ny mamarina hoe tena misy io. Ary tena raha vao tsy misy io dia tsy marina ny soratra masina. Ny soratra masina indray no tsy marina raha vao tsy misy Andriamanitra, raha vao tsy Andriamanitra Yahosoa dia tsy marina io. Soratra masina mihitsy ny tsy marina ary diso ohatrany amin'ny tenin'ny mpaminany. Fa tena marina daholo ny teny dia izay zao anaporofony ambasadoriny Yahosoa sy ady aminareo zao. Arosika voalohany aloha hoe ahoana no mamarina ny anarana hoe Yahosoa. Satria ny antony mamarina an'io dia io irery ihany no anarana mahafaka amin'ny fahotana. Satria ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra dia mazava be mihitsy ny teny aleho ny tenin'ny mpaminany indray hoe io Andriamanitra io dia tsy miheno ny mpanota. Izay ny lalàna voalohany indray izay raha ny mpaminany jerevantsika dia namoaka fanambarana ny mpaminany fa izy dia Andriamanitra dia tsy miheno ny mpanota. Andao jerevantsika aloha zany izay Isaïe 59:2 izay ny jerevantsika indray aloha ity hoe io Andriamanitra io dia efa nilaza fa tsy miheno ny mpanota izy rera maina eo fotsiny anao zany mivavaka eo fa aleo tsy mivavaka rehefa mpanota satria tsisy Andriamanitra miheno. Indro ny tanany avatsy fefa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fahamary. Fa ny heliko ireo ny hevitra mba misaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Izay ny tenin'nisy ampaminany. Mbola misy lehibe lavitra noho nisy ampaminany satria ity mpaminany anankiray ty indray dia sady mpaminany izy no Andriamanitra. Ka noho izany mila enotsika zany ny teniny satria sady mpaminany izy no Andriamanitra zany. Izay le hoe Yahosoa le vonojerevantsika teo dia daotsika rahantsika tsara mihitsy ny teniny zany hoe ny mpanota hono izy ilay mpaminany Yahosoa dia avy aiza hono izy ny tenin'Andriamanitra. Dia donc jerevantsika ny teny Yahosoa hoe ao amin'ny Jaona 2:20 ka zany ny tokony ialana amin'io resaka fahotana io fa tena zava-doza ozy ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Ka ho an'izay mino ny tenin'ny mpaminany Israelianina rehetra nanomboka tany Mose ka ziska hatrao amin'ny Yahosoa izay ny hafaran'ny mpaminany Israelianina. Satria Yahosoa ny mpaminany farany Israelianina dia tsisy tsony ny taoriana. Israelianina ny resako zany. Dia izao ny voalaza ny mpanota ozy ny teniny zany mpaminany Yahosoa farany mpaminany zany dia avy any amin'ny devoly. Jaona 2:20 Jaona 8 dia ny 43 sy ny 44 zany. Ino nge ty zava-doza nge. Jaona 8 43 44. Nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy miheno ny teniko nareo. 9:7-10 eto zany le olona tsy mety miheno ny teny Yahosoa lay mpaminany lehibe ianareo dia avy tamin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Ny teny zany Yahosoa eto hoe ianareo dia avery amin'ny devoly rainareo. Izy dia mpamono olona hatramin'ny voalohany. Zay zany le atao hoe devoly mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra tamin'ny marina izy satria tsy misy marina aminy. Ny atao hoe devoly zany dia tsy mety mipetraka ao amin'ny marina. Mpanao ratsy, mpanao ny tsy mety dia io zanak'Andriamanitra io mihitsy no teny hoe avy amin'ny devoly ianao. Tena izy mihitsy ny anaotsiny tsy mba hoe olo-kafana zany manaotsiny fa tena izy mihitsy manaotsiny hoe avy any amin'ny devoly ny olona mpanota.
ka ianao ve hipetraka amin'izany tenin'le mpaminany lehibe zany, ary tenin'ny mpaminany jiosy sady Andriamanitra mihitsy no teny hoe devoly ny mpanao ratsy. Ny mpanota zany de devoly ary tsy mety mitoetra ao marina, ka ny olona tsy mitoetra ao marina zany de olona mpanao ratsy ange, ary rehefa mpanao ratsy zany de devoly ny dikan'izay. Zay na tonga ny mpianatra ihany koa teny ny Yahosoa mihitsy ny ara ny teny hoe aza manota intsony. Zay ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony satria ratsy be zany, ka raha venao zany ny manota de devoly ianao ny dikan'izay. Satria ilay zanak'Andriamanitra no teny hoe ny devoly ny mpanao ratsy zava-indrindra, mpanao ratsy izy. Ary raha mandainga izy de ny azy no lazainy satria mpandainga izy sady reninaingy. Zany hoe ny olona zanaka-devoly zany de mpandainga ary tena mpiteny lainga sady mpanao ny ratsy, mazava be ny tenyle zanak'Andriamanitra io. Ka izay no tonga nateny taminao hoe zavatra ratsy ange zany. Ratsy zany ty mitoetra amin'ny ratsy ty ozy le mpamina ny Israelianina sady Andriamanitra ny Israelianina hoe Yahosoa no anarany. Raha renao zany hipetraka amin'izany de olona miady amin'Andriamanitra anao, ary loza ny anjoanao zany. Ary le zanak'Andriamanitra mihitsy ny ara ny teny mihitsy ny hoe, za tsika mbola tsy niteny hoe tsindriko am'izay hoe iza le Yahosoa, de satria marina ve izy de satria le zanak'Andriamanitra noho ny amin'io zavatra ratsy io de niteny io zanak'Andriamanitra io hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Ka izy am'izay Andriamanitra ara ny navita olona ho tsy nanota intsony, iza tam'izay Andriamanitra natonga ny olona tsy nanota intsony. De tsy nisy navita an'izay afa-tsy Yahosoa rery ihany, zay ny porofo fa marina io anaran'ny Yahosoa io, marina io anaran'ny Yahosoa io. Ka mamarina azy de tena tsy azo lavina mihitsy le izy. Eo raha vakitsika raha ny lalàna napetrany, satria sady mpaminany izy nametraka lalàna, nametraka lalàna izy araka ny Jaona 12:49 andao vientsika tsara aloha zay. Jaona 12:49 hanamarinantsika ny mamarina Yahosoa io foana de namoaka lalàna koa izy, satria mpaminany izy ao ambava ny tenin'Andriamanitra, namoaka didy izy de tsy maintsy akatoavina ny didiny, fa rehefa tsy aranao ny didiny de mimana anao fa Andriamanitra ny tsaranao araka ny teniny Mose mpaminany. Zay olona nefa ty Yahosoa sady mpaminany no Andriamanitra. Raha ny tenin'ny Mose aza ny ekenao, manahoana zany no tokony akatoavana ny tenin'ny Yahosoa sady mpaminany lehibe no Andriamanitra, ary ny eken'ny vahoaka Israelianina ny mampaminany anazy. Ny aiky mihitsy ny vahoaka Israelianina fa tena mpaminany izy, ary vahoaka tahaka ny ahoana moa nanaradian'i Yahosoa, satria mpaminany lehibe izy. De vakitsika ara ny tenin'le zanak'Andriamanitra namoaka didy izy hoe aza manota intsony, ka iza am'izany teny navoaka an'izany no Andriamanitra navita an'izay. Fa zay navita an'izay zay no izy, satria tenin'le mpaminany lehibe zay, lay zanak'Andriamanitra mpaminany lehibe. De jerevantsika hoe iza moa no navita azy, de fainao fa Yahosoa no navita azy mazava zany fa izy n'Andriamanitra marina, izy marina io anaran'io zany. Jaona 9:12 ity lalàna navoaka nyty moritsa am'le Jaona 12:49 aloha tsika. Jaona 12 fa niakatra kely nandeha aloha loatra tsika hoe namoaka lalàna izy Jaona 12 de 49 hoe namoaka didy izy zany. Verimberina tony tento satria miankina amin'ny tony ny famonjenanao de leo izy verimberina eo. Satria zao tsy niteny ho ahy fa niray izay naniraka ahy izy no nandidy azy eo lazaiko izay ho toriko. Zany hoe niray izay naniraka ahy no nandidy ahy, misy didy zany tsy maintsy mandeha ty zay ho lazaiko sy izay ho toriko. Zany hoe mazava zany fa nitondra didy Yahosoa io, nitondra didy ary mitondra teny izy, sady mitondra teny ho didy ho an'ny zanak'Israely ho an'ny olombelona izay miaraka aminy. Ary fantatra ozy Yahosoa fa fiainana mandrakizay ny didiny, tena nitondra didy izy. Koa je lazaiko de lazaiko arak'izay nolazainy indray tamiko. Mitondra didy zany Yahosoa, ny teny Yahosoa zany de didy ny dikan'izay, tenin'le mpaminany lehibe sady Andriamanitra mihitsy Andriamanitra ny jiosy. Inona le didiny zany? Vakitsika am'izay le didiny zany zay le hoe izy zany navita an'io fa zay navita an'io ny ten'Andriamanitra.
Jaona 8 ty le didiny ty ary ka rehefa tsy navita an'ity le Andriamanitra tsonao de miala teo fa tsy izy io, na iza de miala teo fa tsy izy io. Jaona 8:11 zao no ten'le zanak'Andriamanitra didina voakany ary ty le didina voakany ty. Ary hoy izy tsy misy tompoko, de hoy Yahosoa taminy, za koa de tsy manameloka anao, mandehana ary am'izao sisa izao a de aza manota intsony, atao tsy ingeza be mihitsy le hoe aza manota intsony io, am'izao sisa zao de aza manota intsony, mivandravandra be amin'ny ekranareo. Ka ny teny hoe aza manota intsony zany lay lalàna nomeny Yahosoa, lay zanak'Andriamanitra, atsika zanak'Andriamanitra aloha ray izay mbola nitsindrina io tenin'io fandroany a araka ny Jaona 5:11 hoe zay ny didina voakan'io zanak'Andriamanitra io hoe aza manota intsony a. Jaona 5:11 satria diditra ny teneniny a de tsika tsara teo. Jaona 5:11 ka ianao zany rehefa tsy manaraka an'ity didy ity ny lalakalenao a de tsy izy le tompoinao, na iza itsonao any de tsy izy ozy ny soratra masina. Jaona 5:11 oare 5:14 azafady indrindra. Jaona 5:14 fa lasa fahina be tsika. Rehefa afaka zany de hitany Yahosoa teo kianjan'ny tempolo raha lehilahy ka hoy izy taminy, ino rehefa sitrany ianao a aza manota intsony fandraho anjoanao zay ratsy no teo. Ho an'ny olona manota foana io sa de ratsy ny manjoana azy, porofon'izany a ny mpiteny ratsy tsy mety mijanona amin'ny teny ratsy, ny mpijangajanga tsy mety mijanona mijangajanga, aretina ny hafaran'ny izy. Ny mpiteny ratsy miady aman'olona, ny mpangalatra tsy mety mijanona mangalatra, ary mitombo foana io fahadalana io. Tsy de manjary vomay a manjoanao ny ratsy noho ny teo. Ny olona zany efa manota foana meratsy hatrany izy, miatra aminao ny ten'Andriamanitra. Tena moka didy Andriamanitra Yahosoa ny laza manao hoe le mpaminany lehibe hoe aza manota intsony, naveriny 2 fois zay teny zay, 2 fois aony ianao am'izay teny zay ary atria zay ny teny'le mpaminany lehibe sady Andriamanitra aza manota intsony. Ka iza tamin'ny anarana zay nyteneninao teto ambony tany na vitan'izay. Natsoinao daholo ny karazan'Andriamanitra rehetrarehetra fa tsisy tsy nafaka tamin'ny fahotana. Natsoinao Jesosy tsy nafaka, natsoinao Jezo tsy nafaka, natsoinao Jésus tsy nafaka, natsoinao Jesus tsy nafaka, natsoinao Yesoa tsy nafaka, natsoinao Yahosoa tsy nafaka, tsisy mahafaka zany. Misy ny antso Yahosoa tsy nafaka, samy mamorona anarana daholo. Le Andriamanitra miaraka aminy am'izay Andriamanitra tsy izy daholo, miaraka am'izany Yahoo zany, aty tsisy nafaka tamin'ny fahotana. Nefa le teny zanak'Andriamanitra eto mahitsy be miteny hoe aza manota intsony. Aiza zany ianao mahalao n'io ten'Andriamanitra io? Mazava be le teny hoe aza manota intsony. Aiza ianao mahalao an'io? Mazava zany fa tsisy navitan'io aza manota intsony io a afa-tsy tokana de ny anarana zao ampianariny ambasadoriny Yahosoa ziady azy ao hoe tsy mahay manota intsony miaraka amin'ny Yahosoa ary vavolombelona zany ny ambasadoriny Yahosoa ziady zany voalohany. Ary zay niaraka tamiko rehetrarehetra tsisy nanota intsony, efa manarivo maro zay ny ato amin'ny fanjakana masina ty amin'ny faty Madagasikara ty. Anjaranao miditra koa mbo andray anjara ianao rehefa tianao no afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony. Fa zany mpanota zany de mazava ny lalakaleny fa ho any amin'ny farimy rehetra afitsy ny solofara izy, any ny mpanao ratsy ny mpanao vedaveta. Apocalypse 21:8 teny le mpaminany lehibe zany, mbola Yahosoa koa namoaka zany fanambaran'izany a ho any amin'ny farimy rehetra afitsy ny solofara ianao. Apocalypse 21:8 noho zany a manoro hevitra anao ny ambasadoriny Yahosoa ziady tena mba manavota teny, manavota tena. Apocalypse 21:8 zao ny voalazany ato. Fa ny osa sy ny tsy mino, ianao osa tsy mety manatona ny Yahosoa ary tsy mino an'izao fampianarana marina avy any amin'ilay Yahosoa mpaminany lehibe sady Andriamanitra ivavana sy ny kofana. Rehefa tsy mino an'izao anao de ozy ny teniny, lalàna ity, lalàna hamely anao, ianao zay tsy mba rahan'le tenin'Andriamanitra avoakan'ny Yahosoa io de zao ambarany ziady azy androny zao. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ratsy, any ny mpanao ratsy rehetra zany e,
ianao mpanota sy mpanao tsy mety etrarehetra io sy ny mpanompo sampy sy ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany eo anatin'ny fariborehetra afy sy ny solofara zany ny fahafatesana faharoa miandry ianao mamitandray moa fa tenin'le mpaminany lehibe zany hoe eno tenin'ny mpaminany hoe ny mpanotany ka ho any amin'ny ely manaiky zany teny zany ange fivavahana silamo manaiky an'io Yahosoa io mihitsy mantsy izy le zanak'Andriamanitra niantona ataony azy fijaliana zay nataony diso moa le anarana fa manaiky an'io izy zay natsony be sy ny maro amin'ny anarana diso hoe Jésus nefa tsy izy Jésus nga iny navaka tamin'ny fahotana zany mafonao amin'iny e fitahana daholo ny olona tamin'ny anarana diso iny saingy mba nafantatra ihany be sy ny maro fa tena mpaminany le niantona ataony azy fijaliana iny de manitsy zay ady aho hoe Yahosoa no anarana satria zay niaraka tamin'ny Yahosoa rehetra zay nitiriny zay ady afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony zay no mahatonga na miantso hoe manatona ny Yahosoa am'izay io le anarana marina ary izy le Andriamanitra io Yahosoa io hitindray tsika am'le famelentena hoe ten'Andriamanitra ve izy mazava be raha afaka amin'ny fahotana miaraka amin'ny ten'Andriamanitra izy zay no mahaten'Andriamanitra azy manam-pofindray zay ady afa ten'Andriamanitra izy izy le avy any amin'ny lanity lanitra aloha voalohany indrindra na izy ihany ara miteny hoe Jaona 3:13 ny zanak'olona zay any an-danitra donc avaka tsy izy ten'Andriamanitra zay avy any an-danitra izy zany Jaona 3:13 vaketsika aloha zay hoe ny zanak'olona zay any an-danitra ary izy zany satria avy any an-danitra izy raha nidina anake ty de nisy niteraka izy ary izy raha fa nateraka Virgine no niteraka anazy ary porofoko amin'ny teny Hébreu moa izy zany satria misy olona amin'ny teny hoe aiza ny ilazanao fa Virgine io nareo tsy mahafantatra teny Hébreu io hoe samy mahafantatra an'io fa ahoana moa tsy aizana an'io rehefa io tenenina sianary nga io zavatra sarotra ka tsy hoay ary raha misy ny zavatra morianarana de ny teny Hébreu nisany morianarana Jaona 3:7 kanefa zay tsy mila mianatra teny Hébreu fa zay mahay teny Hébreu mazava tsara angamba zay teny zay Jaona 3:13 ary manampaizana be dehibe rehefa mandika an'le teny inona moa no kasarotana am'izany Jaona 3:13 ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra fa tsy le nidina avy tany an-danitra ane tsy nisy olona niakatra zany any an-danitra nefa tsy nidina avy any dia ny zanak'olona zay any an-danitra io le zanak'olona amin'ny ony any an-danitra zany hoe manaprofo izy zany sady ety an-tany izy no any amin'ny lanitra lanitra ny dikan'izany mbola azavaiko lalina moa reny fa mbola tsy androany aloha fa misy fanazavany hoe inona tonga anazy miteny an'io fa raha ianareo olombelona tsotra tsy mahay dika an'io zany nareo ny atao amin'ny Yahosoa rery ihany nefa mahain'io satria fa nampianariko ny olona aty io de hainy zareo ny dika an'io hoe zao ny dika an'io ary mazava be mihitsy le dika fa tsy sarotra zany fo an'ny olona tsy maniry no any amin'ny lanitra lanitra tsy misy fantany zany io ary tsy hoainy novenovi fa zay miaraka amin'ny Yahosoa ny afantatra an'izany ka zany nietrona antsika hoe verena amin'ny Yahosoa ka io Yahosoa io satria efa hitantsika fa marina izy satria zay miaraka taminy de afaka amin'ny fahotana de io Yahosoa io de lazako anao fa nateraka vehivavy izy ingaitsika avy andray aloha nateraka vehivavy izy satria tsy ho afaka miditra eto moa raha tsy nateraka vehivavy ary vehivavy Virgine tsindriko am'izay vehivavy Virgine apetraka tsara mihitsy ny vehivavy Virgine niteraka anazy araka ny Isaia 7:14 donc afaka hijery zay Isaia 7:14 izy ny olona hoe tena tsy mahay ninina fampianara kely ianao teny Hébreu izy hoe tena mahay be mihitsy ny fahazamanao an'izany fa matoa ary izy io vova be dehibe na ny Hébreu rehefa tsy nahay anazy fa zay mahay anazy satria profo afaka amin'ny fahotana zay niaraka taminy ka zay mahafaka amin'ny fahotana ihany ny ten'Andriamanitra aza miditra ndraiky ohatran'izay fa afaka miteny dolo iny ny devoly ny devoly iny afaka mamorona anarana be dehibe ary mahafinaritra anazy mihitsy ny hoe hanome anarananao be dehibe am'izay anao de diso adresy diso lalana taka ny masinina midira fa ny afantaranao fa maro n'io Andriamanitra tsony io de zay mahafaka amin'ny fahotana irery ihany ina moa ny atin'ny vavaza raha tsy analanao amin'ny fahotana azy ka rehefa Andriamanitra tsy mahafaka amin'ny fahotana fa mitondra anao makany amin'ny fanaovan-dratsy miala teo fa tsy izy io na inona navoakan'io na nanao fikaroana tamin'ny teny Hébreu na nanao ina anao lazaiko anao fa ny teny ampianarany zay ady ay de tsy vokatry ny fikaroana fa vokatry ny fahamarihana avy any amin'ny lanitra mihitsy avy any ny ainga ny teny zao tonga ety aminareo zao ka tsy fikaroana ny any zay ady fa fanambarana marina avy any amin'ny lanitra profony zany afaka amin'ny fahotana zay nanaraka an'ilay anarany hoe Yahosoa tory zay ady ale Andriamanitra rehetra teo Yahava afaka amin'ny fahotana ary tsisy resaka nanakana mihitsy zany nankeny aza
ka raha iteny ireo noho ny amin'ny fikaronako nareo no tekariko any ny fahamarena zany tsy karona fa tonga midina avy amin'Andriamanitra zany fa raha avy anao no ikariko an'izany devoly koa nge mahay manodina an'io tsy mahay mikaroka noho ny devoly ianao ary moramora amin'ny devoly manodina ny sainao dia any amintsika ianao mandeha fa ny ambassadeur ny Esoa tsy mba nikaroka fa nilaza marina ka rehefa nilaza marina ny ambassadeur ny Esoa hoe ia otromana zanak'Andriamanitra marina ary ia avaly adadany afaka mifahotana ny olona rehetrarehetra ka rehefa afaka mifahotana ny olona rehetrarehetra teny Hebreo nge ny anarany hoe Yahosoa ary teny Hebreo nge ny anarany hoe Yahava ka inona ny mbola iladiavanao zavatra hafa samy teny Hebreo ny anizana nafaka tamin'ny fahotana anarana avezany nafaka tamin'ny fahotana ny anarany hoe teny ambassadeur ny Esoa Ziadia no nafaka olona tamin'ny fahotana ary na tonga olona tsy mahay manota intsony ary zay mihitsy hoe tsy nitiavan'olona ny Esoa le tamin'ny fotoan'andro iny ka ny alina ny jiosy fanjaranao ny mandinika sy mieritreritra hoe aleo miaraka amin'ny Esoa am'izay leo miaraka amin'ny Esoa am'izay ka ndaovakitsika le hoe Isaia 7:14 ary noho izany dia ny tompo nanome famantaranao anareo indro anananaka ny virjina ka hiteraka zazalahy ary ny anarana ataona hoe Emmanuel ndao ry jerevantsika ny dikan'io amin'ny teny Hebreo fa ny dikan'io amin'ny teny Hebreo mantsy dia hoe Alma ina dikan'izay teny Alma zay amin'ny teny Hebreo atria misy tsy mino an'izany aiza koa misy Andriamanitra any amin'ny vehivavy virjina no mipetraka ny adalàna reoko nateraka virjina izy no lalàna sy ny mpaminany ka ny mpaminany no teny azany dao jerevantsika raha amin'ny teny Hebreo reny makitsika anazy ao amin'ny bokin'ny Sefer Torah-ny Jiosy araka ny voasoratra zareo Masoreta zany vetsika soratana aloha ty aloha zany te avy any Masoreta izy io Hébreu Masoretic texte io amin'ny sisiny gauche io Hébreu Masoretic texte zay zany hoe avy any amin'ny texte Hébreu zany ty teny ty dia andao jerevantsika am'izay ary atao amin'ny bokin'ny Isaia voilà Isaia toko fafito Yesaia amin'ny teny Hébreu zany Yesaia ozy izy zareo dia vakitsika ny Isaia 7:14 inona ny vakin'izy io Isaia 7:14 voilà dia maka ny teny Hébreu atsika araka ny voalazan'ny soratra masina ato zao laquelle tena Adonai ou laquelle otne halma io le izy io halma io hara violedet ben vrat smo Emmanuel ka tsika moa tsy jery an'ilay zavatra lavabe fa ty alma ty satria io ny dikan'ilay teny hoe virgine ka virgine hoe ny dikan'ity teny alma ty dia tia Hebrew Dictionary Lexicon Concordance zay io Hebrew Dictionary Lexicon Concordance zany hoe dictionnaire Hébreu mihitsy dia ao amin'ny lexicon mihitsy ny ary concordance ny fijerevana azy dia jerevantsika ny dikany famakina le teny alma zay moa zany famakinan'io le alma io zany io izy io le teny Hébreu alma dia mamaky an'zady eto ny dikany zao ny dikan'izy io virgin young woman aza mbola tanora kely zany vehivavy tanora kely zany ka mazava be mihitsy le teny eto hoe virgine ka mbola iteny inona zany olona milaza fa hoe tsy virgine io ny teny Hébreu anatin'ny concordance ary dictionnaire mihitsy no miteny fa virgine ny dikany alma mazava zany fa nateraka vehivavy virgine izy ka aza miteniteny zavatra tsy marina kosa satria manjary tsy mety le teny hoe nareo tsy mety teny Hébreu sy ny karazany sy zany misy olo manao zany tena maibe de mihitsy fa zay tsy miteny hoe langue corantany kosa aloha zay le tsy miteny zany tsy langue corantany kosa izy fa zay may rehefa ilaina izy avoaka dia tsy maintsy avoaka hoe tia ny dikan'io tsy sy niteniteny foana mihitsy ny ndre mandeha fa ny teny marina tamintsika rehetra zay aloha zany ny fanaporofona fa tena tonga avy any ambony ty zanak'Andriamanitra nitina ary rehefa nitiny izy dia nisy teny efa nambarany mpaminandray araka ny boky nataony Davida sy ny Salamoany donc efa tsika indray ny teny nambarany bokyny Davida fa mazava be fa ina moa nateraka vehivavy virgine avy any amin'ny lanitry lanitra avy any ambony tany dia milaza amin'izay ny bokin'ny Salamo fa misy Andriamanitra anankiroa be zao ay misy Andriamanitra anankiroa be zao ary hipetraka ambony seza fiandrianana le Andriamanitra zany
dia izy indray le Andriamanitra anaporofindray zany eto hoe tena Andriamanitra Yehosoa, tena Andriamanitra izy fa raha tsy misy Yehosoa dia tsy marina ny soratra masina. Ary raha vao tsy Andriamanitra ivavahany Yehosoa dia diso hatrany amin'ny Sefer Torah ny Jiosy, diso daholo ny hatrany amin'ny Sefer Torah. Tsisy marina ny soratra masina io raha vao tsy Andriamanitra Yehosoa. Raha vao tsy anankiroa ny Andriamanitra dia diso ny soratra masina. Nanomboka tany amin'ny soratra masina ampianarin'io Iayavah io izay nentin'ny Mose, diso daholo raha vao tsy Andriamanitra Yehosoa. Atsika rejery izay teny izay ao bokin'ny Salamo 45 hoe manizigizina be ny ambasadorana hoe raha vao tsy Andriamanitra Yehosoa dia diso ny soratra masina. Ny soratra masina mihitsy ny diso. Salamo 45 6-7 akitsikely ty Salamo 45 dia mamaky nareo ny hatrany hoe fa inona zany teny zany hoe manizigizina ny ambasadorana soa fa raha vao tsy Andriamanitra Yehosoa dia diso ny soratra masina. Satria ny antony ato amin'ity teny ity dia efa milaza sato fa roa no Andriamanitra ivavahana. Ka raha vao tsy anankiroa ny Andriamanitra ivavahana dia efa tsy mety io zany e. Diso ny planina anao ary diso ny lalakale anao. Zany no porofo fa tena Andriamanitra iny Yehosoa iny. Salamo 45 filifilono teny teo 6-7 voilà. Dao atsika jery Salamo 45 dia 6-7 miara-mijery dao tsika ary. Ny seza fiandriananao Andriamanitra eto zany dia misy Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana mazava ho azy. Ary ilay mipetraka eo ambony dia teo hoe Andriamanitra ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay tory te-pamarihana ny te-panjakanao. Zany hoe manana teny izy ary famarihana ny ampelantanany iny zany. 7 tianao ny famarihana, fahalanao ny heloko. Koa Andriamanitra dia Andriamanitra ao efa nosidilo fifalinanao mihoatra noho ny namanao. Zany hoe ty Andriamanitra mipetraka ambony seza ty zany dia mbola manana Andriamanitra ny dikan'izay. Leo ke ataontsika salina izy hitanareo tsara mihitsy ny hoe ay ve tena zany ny dikan'izany teny zany dia ambasadorana Yehosoa dia zay mihitsy ny izy. Apetrakatsika tsara zany dia samy mijery satsika rehetrarehetra any. Io zany le voalaza hoe Andriamanitra mipetraka ambony seza zany le teny hoe seza fiandrianao Andriamanitra dia mandrakizay tory. Io zany izy ty. Zany izy ty dia misy anakaiky mipetraka eo zany io zany anankiray. Dia ozy le olona hoe ny seza ty zany misy olona kely eto misangana eto dia izy zany mba midiradiry io zany le mpiteny eo amin'ny salamo le mpanambaran'ny afatr'Andriamanitra moa zany. Ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay tory alefany amin'io. Dia ozy ndray izy hoe koa Andriamanitra zay Andriamanitra anao, misy Andriamanitra ray andraisany ty mipetraka ty io le hoe anankiroa ny Andriamanitra sy nora mieritreritra efatra ty ato indray zany misy Andriamanitra anakaiky koa zany mipetraka ato indray voalo eo ambony io indray zany zay le voalazany hoe koa Andriamanitra zay Andriamanitra anao, eto indray misy anakaika tena anankiray indray zany io le hoe koa Andriamanitra zay Andriamanitra ao. Ty le salamo 45 6-7 io zany hoe koa Andriamanitra zay Andriamanitra anao dia sy mahasamihafa zany voalaza teo. Mazava zany fa eto zany dia ao anatin'ny bokin'ny salamo dia efa misy sady ny existence-ny Dieu zay. Tsy zany namorona fa ny mpaminany sy ny salamo namoaka an'izany teny zany efa mazava fa tsy maintsy misy Andriamanitra anankiroa. Ay zany le Andriamanitra faharoa fa tsy maintsy fantatra io. Efa haintsika moa zany fa io le Yehosoa mazava be fa leo porofona araka ny soratra masina hojerevantsika raha ny fanteteran'io teny io ndray araka ny tenin'izy moa araka ny tenin'ny Yehosoa Yehosoa mihitsy ny vele mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Satria hoe ny seza fiandriananao Andriamanitra mipetraka eo ambony seza fiandrianana ve Yehosoa ilay mpaminany. Satria samy mpaminany aloha fa mpiteny io. Dia ahoana ny tenen'ny mpaminany zany Yehosoa tena mitaingina teo ambony seza fiandrianana efa izy dia vakitsika Matthieu 19:28 vakitsika voninahitra Yehosoa Matthieu 19:28 Matthieu 19:28 ny teny ve ilay zanak'Andriamanitra fa tena izy mihitsy ny mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Aleo indray valitsika ny teny Yehosoa le mpaminany lehibe. Matthieu 19:28 Matthieu 19:28
fa hoy Jehosoa taminy ty zany le Jehosoa le mpaminany lehibe sady Andriamanitra zany. Lazaiko aminareo tokoa fa rehefa mby amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny ny zanak'olona zay. Io zany izy fa mipetraka ao amin'ny sezan'ny voninahiny seza fiandrianana ny dikan'izany. Le hoe ianareo koa zay nanaraka dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsaran'ny firenena Israely. De ny Jehosoa moa zany dia hoe sezan'ny fiandrianan'ny voninahiny, tena seza fiandrianany mihitsy ny zany arena feno voninahiny io. Zany hoe io zany le hoe ny seza fiandriananao Andriamanitra io. Dia rahantsika le fa Jehosoa le Andriamanitra le nitenenina hoe Andriamanitra izy sady mpaminany. Dia eto nefa ny Jehosoa miteny hoe za mipetraka eo amin'ny seza fiandrianako. Mazava be fa tsy niteniteny foana akory ny teny Salamo, fa tena Jehosoa le niteneny satria fanambarana avy eny amin'ny boky Salamo izy ary no amarin'ny Jehosoa izy hoe mipetraka eo amin'ny seza fiandrianako aho. Mazava be mihitsy zany. Mbola apitsika indray ty teny anankiray ty ao amin'ny Salamo. Mbola misy bokin'ny Salamo vakitsika Salamo 110:1. Salamo 110:1. Ino ndraiky ity? Ary avaranantsika ny teniny androany Salamo 110:1. Manam-porofo amintsika hoe tena tsy azo idivirana ny famarinana ny teny fa na ianao miditra makany amin'ilay famarinana ianao tsy hiditra dia moa zany sitraponao manokana dia tsy hiditra amin'izay. Salamo nataony Davida. Dia salamo saika Davida moa manao salamo be dia be fa misy hafa koa fa samy zareo efa samy mpaminany tena matetika mandoratra ao. Salamo nataony Davida izao no lazainy afa amin'ny tompoko. Le tompo ty zany Jehosoa io. Mipetray eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao fitera-tombotra ao. Zany hoe eo zany le dada Iava mipetraka eo dia eto amin'ny ankavanako aloha izy mipetraha. Iza zany lay nipetraka teo ankavanan'Andriamanitra indray? Tsy mbola nisy olona sany teny an'izany mihitsy eto ambony tany. Na iza afa-tsy io Jehosoa zanak'Andriamanitra sady mpaminany lehibe io indray. Mbola io no teny an'izay zany hoe tena mipetraka araka ny tenin'Andriamanitra izy hoe eo ankavanan'Andriamanitra mihitsy ny Andriamanitra izy ny dikan'izay. Miara-milahatra amin'Andriamanitra izy ny dikan'izany hoe mipetraha eo ankavanako anao. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay toria. Sady Andriamanitra izy no manan'Andriamanitra ho amboniny. Zay le zanak'Andriamanitra hoe Jehosoa robe zao ny Andriamanitra. Io rehefa aketsika indray zay teny zay araka ny boky voalaza amin'ny bokin'ny Matthieu 26:64. Matthieu 26:64. Hoe petraha tanako ankavanana zany. Matthieu 26:64. Mamarintsika daholo le teny rehetra zay mandeha ato amin'izay matadidy sanareo hoe tsisy zatra teny diso zany mihitsy nambara atao amin'ny soratra masina anankiray ary. Hoy Jehosoa taminy voalazanao ary koa lazaiko aminareo hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanan'ankavanan'ny hery sy avy eo amin'ny rahon'ny lanitra. Tena mipetraka eo ankavanan'ny hery ka tsy moa le hery fa Andriamanitra raina toy hery. Satria eo ny hery no miainga, eo ny fahefana miainga dia mipetraka eo ankavanan'ny hery. Voaporofo mihitsy zany fa Jehosoa le ary amin'ny bokin'ny Salamo 110:1 hoe mipetraha eo tanako ankavana. Dia namalina Jehosoa mpaminany lehibe sady Andriamanitra hoe zangy le mipetraka eo Tsy azo nolavina zany fa teny mpaminany zany ary teny le Andriamanitra marina zany. Tsy azo nolavina intsony. Zay na tonga antsika teny hoe andao jerevana hoe inona moa zany tena hevitra n'ity mpaminany ity. Efa henonareo le izy. Tsy azo lavina zany zay ho an'izay rehetra ny aina. Amarana antsika ny teny zany dia ny toko sy andininy farany araka ny boky amin'ny Marka 14:62. Marka 14:62 zay evantsika efa kitsika ny tenin'Andriamanitra araka ny teny ato Marka 14:62. 14:62 fanamafisana fotsiny moa zany famerenana hoe vavolombelona ny tenany be dia be ny amin'izany resaka zany Marka 14:62 dia zao ny voalaza. Ary hoy izy ahoy Jehosoa izaho no izy ary ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny hery sady avy eo amin'ny rahon'ny lanitra. Fanamafisana ny lehibe hoe tena vavolombelona aloha ny arahanteny fa Jehosoa nanao an'izany fanambarana zany hoe mipetraka eo ankavanan'ny hery izy ary mbola ho avy eo amin'ny rahon'ny lanitra. Dia efa mimany ianao zany fa le mpaminany lehibe sady Andriamanitra no miteny mbola ho avy eo hiverina eo zay ny anton'izao fampianaranao menanao satria ho avy izy ary mielo lalana anazy ziady
melolalana ny Ehosoa azy ady a miomany ianao fa tsy misy tanteraka ny teny le mpaminany lehibe sady Andriamanitra. Hoaiza ianao rehefa tonga izany teny zany. Mazava io teny io sady ho avy eo amin'ny raolon'anitra. Ka inona no ataony rehefa tonga ao? Hamely anao ratsy saina sy ratsy fanahy tsy mety mibebaka, tsy nentina anatona anazy. Ka ho an'izay mino an'i Ehosoa rehetrarehetra ho mpaminany lehibe dia tsy maintsy Andriamanitra izy ny dikan'izay, ary ny teny no eno satria tenin'Andriamanitra ny avoaka amin'ny vavany, dia miomana anao rehefa tsy mety mibebaka, tsy mety manatona anazy. Fa izy no nataon'Andriamanitra ho mpamonjy. Eo izy le olona tena ratsy eritreritra be hoe raha tsara saina Andriamanitra zany tokony tsy namono ny zanany. Andriamanitra aveo ny dia fitiavana ka hamono ny zanany izy. Zany ange tena hevitra avy any amin'ny devoly zany. Tsy zaranao ve ianao voavotsy ny tena marina amin'ny fitiavany nomeny raha ny zanany mba hiamonjeny ianao. Zay nge ny tenin'le zanak'Andriamanitra mpamonjy hoe ary mpaminany hoe zao ny tiavan'Andriamanitra ny zao tontolo zao nomeny ny zanany mba hamonjena ny olona vonjena ho any amin'ny lanitra, mba tsisy ho verina ray azy. Zaranao zany izy famonjena nomena anao, ka ina moa tokony ina moa isalasalanao amin'izany. Azay moa no lesona antsika manaraka hoe tena marina ve fa ratsy saina zany Andriamanitra zany. Ka namono ny zanany izy, lesona antsika manaraka. Zany na teo tena atodon-demono zany. Tsy maniry ny olona voavonjy zany sary zany. Aza manao an'izany fa tsy fanao zany. Zaranao aza mivonjena ianao, tsy mahafaly anao hoe mahita olona afaka amin'ny fahotana tsy mahay manao teny intsony. Zany ange ny tokony iriny e, maniriny zavatra tsara fa aza maniry zavatra ratsy. Fa ny saina ohatran'izany ange tsy avavonjy anao e. Alazaiko anao ne, zao ny valiny. Mangamona velany janona maty ao iny zanany iny. Marina ny tenao roatra ka maty ao iny dia tsy nitsangana intsony. Iny ange ka natsangany. Dikan'izany tsy naninona raha maty izy ko nitsangana ihany ko. Ka rehefa nitsangana izy zany dia tsy olana ne. Vita ny famonjena ny zanany nitsangana. Ka tsy vao may ve tsara be zany, nazo tombotsoa anankiroa. Vita ny famonjena na voavonjy ny olona ary ny zanany no nitsangana fa tsy maty tao a. Ka tsy vao may ve nafinaritra be zany sary zany. Tsy tokony hanao mihitsy zany saina zany fa tsy mety zany. Parantesy kely moa fa dia miraso antsika samy teny Ehosoa ny farana ny teny a voazava tsara anao fa tena Andriamanitra. Raha vao tsy Andriamanitra Ehosoa dia tsy marina soratra masina rehetrarehetra ny jiosy io. Fa soa fa tena Andriamanitra izy a, marina ny teny a, ary esaonan'ny Ehosoa natateraka ny teny nambara rehetrarehetra fa izy mihitsy ny voalaza amin'izany teny rehetrarehetra zany a ho azy any ny voninahitra mandrakizay. Dia mirary soanao koa ho tonga soa ty amin'ny Ehosoa, anatin'ny Ehosoa amin'izay tsy salasala intsony fa hiazakazaka hitady an'i Ehosoa hanome voninahitran'Andriamanitra hamonjy ny fananao a mba havonjeo le fanahy fa azariana intsony ho any amin'ny elo. Zay ny fiafaran'ny teny ka dia mirary soantsika tsy amin'ny teny Ehosoa ary hivavaka atsika. Sola betsaka dada malay avano ny amin'ny teny rehetra. Tena fitiavana ianao. Tena soa loatra ny nataonao. Tena namonjy ianao. Namonjy ny olona ianao. Voninahitra ho anao mandrakizay. Taioara ny teny sy ny fampianarana rehetrarehetra. Hitondra soa an'izay rehetra amin'ny aino zany. Hitondra fahasoavana amin'izay rehetra mandeha zany. Koa dia mamaliva afaka mandrakariva. An'ilay ny rahinao. Teny ambasa taonanao. Sy ady aza ny dada Maria. Zany teny rehetrarehetra zany dia hamarino hatrany. Aporofoy fa tena avy any amin'ny lanitra ny teny. Saotra betsaka fa tena fitiavana ianao, tena hanome fitiavana ianao. Vonjeo ny olona tena takatra ny hatsaranao. Ary aza fela mirorosaina intsony fa ataovy miazakazaka tena mitady ianao. Voninahitra anao dada Maria. Voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Ehosoa fanaovana zany vavaka rehetra zany. Saotra betsaka Ehosoa. Halleluja. Amen. Dia miraha soatsiketra samy teny Ehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana amin'ny manaraka indray velomatomboka.